Iresaka ny tontolony izay fandriam-pahalemana izay indrindra ary isika araka ny tanterina teto Montmaly dia nisy ny fanafiana ny BMOI himerina voany talata maty ary araka nambarany avy eo anivon'ny Zandarimariam-pirenena dia mbola mitohy ny fanadiadiana sy fikarohana ireo jiolahy. Tadibaovao ary. Mitohy ny fanadiadiana ary mbola mitohy ihany koa fikarohana ireo jiolahy nanafika amin'ny BMOI teny himerina voany talata maty omaly araka nambaran'ny komandon'ny farim-piadidian'ny Zandarimariam-pirenena faritra Analamanga. Nosoritan'ity tompona andraikitra eo anivon'ny Zandarimariam-pirenena ity ihany kosa nefa fa voarakitra ao anatin'ny horonan-tsary ny azon'izy ireo tamin'ny caméra de surveillance ny fihetsika rehetra izay nataon'ny mpandroba ary tamin'ireo dimy nanao fanafiana dia efa fantatra ny endriky ny roa tamin'ny jiolahy. Fanadidina moa zany dia tena ao anatiny misy zahay izao satria araka ny fantatra nareo dia ny abandonné an'izy ireo moa zany le fiara izay nampiasainy. Dia efa ao anatin'ny fitadiavana zany ny tompon'ny fiara iny zany amin'izao fotoana izao. Ary ny ankety moa mitohy satria misy koa moa ny indice hita tao tamin'ny alalan'ny vidéo surveillance ny banky zany. Ary misy olona efa fantatra tarehy ary araka ny rapprochement rehetrarehetra dia anisany nanao ny brakazina banky reny le olona ireo na hatrany Majunga zany na teto Antananarivo. Tao tanatin'ny taona 2014 dia fanafiana banky tsy latsaky ny 5 nisy teto amintsika mba hisorohana ny tranga ary indrindra namorana amin'ny fahatratrarana amin'ny mpanafika raha sanatria misy zany dia laza ny kolonel Rakotomanina Florence fa ilaina ny fanamafisana amin'ny fiarovana ary indrindra ny fanamafisana amin'ny fiara-miasa ao amin'ny mpitandro filaminana sy ny fikambana amin'ny banky. Atao reny zavatra trana teny amin'ny BMOI dia isy ny fivoriana atao iaraka amin'ny zareo mba anaovana tetikady zany na ho an'ny zareo na ny arahana aminay satria ny problème mantsy dia miresaka alerte foana. Na dia misy aza le caméra surveillance tsy afaka mampandray mihitsy le tompona andraikitra ao atan fa efa lasa le olona vao afaka miteny ka eo zany no ifandinianay hoe ina ny anatsarana an'izay. Tsy vita hoe caméra surveillance fotsiny manara-maso olona lasa efa vita le zavatra ratsy nataon'le olona zay vao atao ny ankety nefa ny zavatra tokony atao dia hisoroana andreny zany mba tsy ahafahany manao indrindrindra atratrarana azy amin'ny fotoana anaovany azy. Manoloana amin'ny fisian'ny asan'ny jiolahy dia laza ny teo anivon'ny Zandarimariam-pirenena fa tsitsitsy izy ireo ary tsy mitsahatra manao ny ezaka migorana izany. Ny zandary izay manainga ny rehetra mba hanome tanana amin'ny mpitandro filaminana amin'ny alalan'ny fampitana vaovao raha misy ny mampiahiahy.